mozika tsara zay ka ny artiste tsara koa ohatrany hoe raha mivoy mandany fotoana manao an'le création satria ny problème ny mozika eto Madagasikara zany les créations les famoronana mihitsy ny misy problème le zany hoe karazany hoe raha manao zavatra nentim-paharazana zany raha fahitako azy hoe zavatra hoe lany andro tsy alamody tsony zay ny fahitako azy satria miresaka ihany zay artiste ireo fa amizao fa betsaka ny artiste tonga saina moko ny artiste raha vao mivoy an'le hoe mozika malagasy ohatrany tsy manana motivation satria sarotra be le lalana izorana indrindra eo amin'ny resaka hainao manjery satria anao raha mamorona zavatra anankiray tianao raha mba hitan'olona hafa mandeha radio télé sy ny sisa zany kanefa io sarotra be io zavatra io dia sahirana be le bandy artiste ny artiste zany eo amin'le fanaovana le création alohan'ny mihitsy manao zavatra efa hita mandeha io mandeha dia io atao fa maninona le tena kanto mahakantony tena kantotsika gasy maninona olona be vovaray hoe misy zavatra inona kosa sa dia mba zavatra tokony apetraka kosa ka io le resako teo hoe le izy zany hoe mahitsy be izy ianao amin'ny resy satria io zavatra resako rehetra zany ampanatria tena ny resako azy ary ampitiavana izy io tsy dia niresana loatra ny zavatra oatra zany taloha efa nanomboka nisy ny artiste na ny mozika malagasy na Madagasikara tsy dia mbola miresaka zavatra oatra zany fa andao ho resana le izy satria sao dia le izy tsy niresana koa izy tsy niresana hatram'izay tsy dia nisy tombotsoa azo samby nanao ny azy teny fa ho resantsika le izy zao ndreo zay zany mba ahitana tombotsoa ka le izy zany mahatonga an'le malagasy mihitsy no miravoravo tananao anatin'le izy voalohany aloha ny olana avy aminay artiste amintsika artiste no misy problème eo amin'le teneniko teo hoe le famoronana sy le asa atao le maha artiste satria le raha vao hoe manao le artiste ny atao hoe tsy maintsy manao professionnel zany hoe mitravay miasa andro amanalina mamorona ahoana nanatsarana ohatra hoe tsika manana bazina mozika eto Madagasikara misy ny salegy kilalaka tsapiky ny hira gasy ny bahoejy ny basesy sy ny maro samihafa antsika reo hira reo mozika reo rehefa natao ny étude ny fijerenany marché zany international any ivelany zavatra azo amidy tsy azo amidy any andafy zany reo mozika reo brut comme ça zany hoe io tsapiky kilalaka salegy bahoejy sy ny sisa tsy azo amidy tsy lafa tsisy tsenany zany any ivelany dikan'izay tsy maintsy travaillena reo mozika reo zany hoe travaillena amin'ny façon mahakanto azy amin'izay fahafantaranao azy ohatra hoe misy ny beko masokoro nge hafa mihitsy raha fenoina le tena hoe le beko le fototry fa ahoana ny travaillena an'ity mba ho azo hifaninanana sy azo enoin'le vazaha satria aloha tapahako dia ao zany mieritreritra hoe ny vazaha mba amoronana ho an'ny kanto fa tsy mieritreritra amoronana ho an'ny kanto malagasy mihitsy ianao ka ny kanto ho an'ny malagasy fa le kantosika ohatra hoe mivarotra lavanila ho an'ny tsena any ivelany misy ny lavanila tsy azo ahondrana any ivelany fa antsika malagasy io anefa misy olona mitady lavanila le tsy ahondrana any ivelany fa sarana hoe ty azo ahondrana na le dessus ohatra zay koa ny mozika zany hoe teo zany ny eo anatin'ny sainy teo dia hoe andeha anao mozika ao amidy any ivelany mihitsy fa tsy amidy zany hoe anao mozika malagasy mba ho fantatry ny olo hafantaran'olo any Madagasikara fa malagasy mozika io fa zany hoe nisy fanamboarana fanatsarana mba ahafahan'olona eto ambony ty tany ty zany mieno an'le mozika satria raha i mozika atsika le nresako teo tsy azo enina satria karazany hoe produit zany mbola mikorontana be dikan'izay tsy maintsy travaillena le miala tsiny efa ho tapahako mihitsy ianao satria ianao entry be loatra amin'ny teny dia tonga dia mody alefa anao any amin'ny teny resam-pirenena le resaka nefa tsapako mihitsy miainga avy tamin'le fomba firesaka teo fa hoe nanotondom-baravarana tsy mavaratra nanolotra mihitsy ho an'ny gasy an'le kanto avy any aminao nisoronao fa ohatrany hoe tsy nisy ny raharaha dia ozy amin'izay zany dia hoe rehefa tsy raharahinareo aho aleo ao any an-dafy zay dia le izy zany raha ohatra hoe be da be manko ny artiste manao mozika traditionnelle fa izy io sarotra be mivarotra eto raha io zany mozika traditionnelle io ny andeha hivelomana eto Madagasikara tsy mahavelona tsy mihinan-kanina mihitsy ianao ary tsy velona mihitsy eo zany ny problème hoe izy ny artiste allo ary manao zavatra tiany gasy dia ina moa zavatra tiany gasy zavatra mampandihy zavatra fantatratsika le izy dia io izy ako hoe tsy zay ny atao fa andao le zavatra malagasy no atsaraina dia andao hoezana atao zay hitiavany gasy azy tsy hitiavan'olona rehetra any ivelany dia azo amidy amin'ny tsena rehetrarehetra eto ambony ty tany ty tapitra anatin'izay Madagasikara nanao zay ke zao teo hoe fa jereo fa tonga dia le any ivelany mihitsy le objectif mitandrina natao ny fifarany fa tsy nieritreritra tsony mihitsy any hoe andeha atolotra ho an'ny gasy le izy dia eo ny tiako atany tsy hovarany resaka aza matahotra fa teneny mihitsy tsy ny rarahiny malagasy fe ny zavatra le nataonao isika le izy le problème fiarahamonina mihitsy no misy tapitra ao anatin'le problème ny mozika eto Madagasikara le fiarahamonina zany le fomba fampitezana ao anatin'le mozika
le malagasy zany tsy tafiditra ao anatin'le sofina manana problema eo amin'ny resaka sofina fianoana mozika zavatra enoin'le vazaha efa lavitra be na ny andafy ianao mihira amin'ny zazakely fa vahiny izy vazaha dia fantany hoe ity zavatra ity misy dika satria le hira gasy io natao ny beko fotsiny miaraka ana gitara fa raha eto Madagasikara sarotra be io zavatra io satria le fiarahamonina tiako resahana fotsiny na amin'ny artista manao an'le mozika andeha hoenoin'le mpihaino malagasy anankiray zay anankiray le fomba fitezana koa eo amin'ny hainao manjery manontolo ny zavatra mandeha amin'ny hainao manjery zay tafitra lasa poisonné le olona eto Madagasikara dia retseretiny fa io ny tsara na dia zavatra hita hoe fa tsy dia misy dikany loatra tsy ahitana tombotsoa ara dia retseretin'le malagasy fa hoe io ny tsara dia io fampitezana rehetrarehetra io zavatra io zany famaofao ohatrany hoe io ny mandeha efa 5 taona efa 10 taona lasa 20 taona lasa ny mozika teto Malagasy tsy nisy évolution mihitsy hoe mba hiova zavatra hafa ny mozika malagasy dia alohan'ny bandy artiste hoe andao ary anao zavatra anao défi mihitsy hoe atao ty mozika malagasy ty atsaraina fa ho fantatry ny malagasy fa hahafinaritra azy ary ho faly izy rehefa misy tombotsoa ho azo amin'le izy zany zavatra anisan'ny eritseretina taloha sarotra be za teto Madagasikara tsy dia anisan'ny artiste tsy dia fantatra loatra tsy dia hoe malaza ohatra ny artiste malaza fa soa ihany fa hoe nisy iny RFI iny dia hoe fantatra hoe ay misy zavatra ohatr' zao fa efa ela zay no mahatsapa fa hoe andao iovatsika eto Madagasikara amin'ny fomba fijery amin'ny mozika malagasy iova sofina samby mampiana tena za nampianatra ny tena avy any amin'ny tanàna lavitra be ambanivohitra tsy hisy olona nampianatra anao hoe zao ny mozika tokony henoinao na zao ny mozika tokony ataonao fa nampianatra tena hoe inona ny zavatra tokony fenoin'ity sofina ity satria ny fandrosoana gne ka tsy amin'ny hoe zavatra hitany maso ihany fa ny sofina koa sy ny vava zavatra hohanin'ny vava dia izay zany no important ao anatin'le izy dia tokony fampiteza antsika eto Madagasikara mandany fotoana mihitsy amin'izao makany amin'ny taona 10 zao mba mifampiteza zavatra enoino sofina satria ampanao mozika anany resako ndao hieno zavatra tsara eto Madagasikara fa tsara ny mozika malagasy io eny fa na mozika vazahara ndao hieno mozika vazaha tsara dia nyantsika zany raha mieno mozika 5 tsika amin'ny antsika mieno mozika vazaha anankiray aza mandany fotoana amin'ny an'olona fa ny anao jereo aizany tsara be da be izy eto Madagasikara dia tezao ny hainao manjery rehetra tsy maintsy miteza ny olona eto Madagasikara misy 300 ny radio eto Madagasikara fa misy firenena ohatra ny any Maroka radio anankiroa fotsiny voadidinao radio reo fa raha vao mandeha hira 5 hira 4 am'ireo tsy maintsy hira traditionnel marokana hira avy eto Maroka hira marokana dia le olona lasa dalany le fomban-drazany sy le mozikany dia le vahiny lasa mijery hoe tiany ny fomban-drazany misy dikany ty olona ty ary olona misy jery ohatr'zay le misy asa zay mametraka ny asa zay ka eo amin'ndraiky sisy efa ao anaty famaranana andresantsika inona anafatra avy any amin'ny teorako zao mika fa ao anatin'izany hoe nisy traiky efa azo tao anatin'izany hoe fahaizana nametraka ny tena mba anana maizy azy eo anatrehan'izao tontolo zao afatra tena hoe malagasy isika malagasy ary zay zany tsy tiany antsika fa andrasana ivahiny ve na tiany antsika inona ny arsika mihezana zavatra andesantsika ve navady ny resaka zany zao andeha zay andeha hanao tournée rehefa mitotona any andafy amin'ireo firenena rehetrarehetra zay andeha alenay tsisy mikia tsisy teo rakoto vao fa hoe Madagasikara malagasy sika rehetra no andeha horesahana adidiko avana koa nefa nandeha horaisina amin'izany zavatra rehetra zay satria masina loatra atsika fa mba ndao iova koa tsika mba manotrona n'le zavatra mieno manaraka n'le zavatra tena misy eto amin'ity firenena Madagasikara ty sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra zahay artiste io efa iresaka zay andao tsika iova fijery iova ny mozika andeha atolotra ny olona dia izy aho koa hoe inao misy izy anao hoe nandeha amitena anazy eny amitena azy tsy dia misy fa masina izany hoe tsara loatra ny kanto malagasy satria mozika ny resantsika ary azahoan'ny Madagasikara fandresena ary aingana indrindra iresahana an'ity firenena malagasy ity ka tsara raha ohatra koa hoe andanina vola makarena sy heritreritra saina ny resaka eto Madagasikara tokony miresaka ny mozika malagasy ohatra ny any Brésil miresaka fanaovana baolina fotsiny ohatra ny any amin'ny firenena chinois tsy haiko miresaka ny fanaovana art martiaux fotsiny fa eto Madagasikara ndao iresaka kanto malagasy io no resahana ampio ny mpanao mozika satria manana problema ny mpanao mozika za tsisy olona tsy nindrondronako varavarana eto za tonga teto Tananarivo efa 7 taona zay tsisy namo varavarana zany sarotra be za no nanao ezaka be ahoana ny tokony atao ka raha vao mahita artiste tanora ka hitanao fa mana talenta manao mozika malagasy andanio vola mankarena raha manana fomba anao anampinan'io artiste io ampio raha manao tsara kosa aloha raha manao tsara izy ako hoe artiste malagasy mana talenta
zahay handeha hanao an'izany satria tsy nahita an'izany zay teo amin'ny fiainanay vidy studio zahay hanangana an'io studio io amin'izay fomba anananay tsy hoe manambola be fa efa ampelantanana le studio hojerena ny artiste zay manao mozika malagasy fantatrainy manao mozika malagasy mahay afaka iresaka ny firenena ty haingana satria urgent be zavatra resantsika zany satria tsy andry 10 taona na 10 taona na 20 taona andeha vo iresaka an'izany ho ampinay gratuit efa misy artiste avy any faritra ny tsimotsimo andrefanany amin'ny Masokoro any zay tsy eretserety mihitsy hoe isy olona andeha hanampy azy antsika toy izy ireo amin'ny taona ho avy manao enregistrement ty misy bibeko ho hitanareo ny album amin'ny taona ho avy hoe zany hanao concert eto Antananarivo satria anao fampisehoanao amin'ny CCAC zay dia anao premier partie zareo dia hitanareo hampanaovana album gratuit daholo na ny atongavana eto Antananarivo dia samy manao an'izay any amin'ny faritra rehetra ny eviny avy any izay olona rehetra manana fomba vola ampio ireo artiste avy any amin'ny faritra misy anareo izay manao mozika avy any amin'ny faritra misy anareo be da be ny olona manambola eto Madagasikara atavy gratuit omeo azy ny vola rehefa mahay izy fa rehefa tsy mahay avelao satria manimba zavatra zay zany ny afatra sotra betsaka makasitraka teo mahitsy sady mazava dia mirary ny tarikemike ao lasa lavitra indrindra moa zany hitondra avo ny firenena malagasy ao anaty izay tontolo misaotra betsaka nyity fandaran'ity misaotra antsika rehetra malagasy zay nanotrona tamin'ny famarana ny veriterefiny ary manantena fa ho ataontsika izay resaka rehetrarehetra teo zay dia izay ihany koa tompo lasy tompo vavy no maranantsika ny fotoana biray amin'ity taona valo sy roa arivo ity mandray ihany koa ny taona 5 sy roa arivo ary dia efa manolotra sady arabo antsika rehetra tratry ny taona vaovao 5 sy roa arivo dia mirary soa antsika ny malagasy